Efa ndresaka toekarena motsika tao anatin'ny fandidina izay vao avina rantsika teo ka mbola eo amin'izay pejy toekarena izay no izanana ny vaovao amin'izao takariva izao. Tapitra ny fempotoana ny Asandriamatoa Patrika Imam teto Madagasikara mahasolo tena maritry ny tahirim-bola iraisam-pirenena azy. Ny maraina teo dia nisalorana ny marbonahitra commandeur de l'ordre national malagasy ny tenany Claudia Rasolo Sansimamy Rasoana evo. Ufakasitrana n'Andriamatoa Patrick Imam solo tena maritry ny tahirim-bola iraisam-pirenena no ny asa vitany tao anatiny efa taona izay dia notolorana ny marbonahitra commandeur de l'ordre national malgache ny tenany ny maraina teo teny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny Anosy. Anisan'ny nosoritany Prime Ministre lehibe ny gouvernement Tsay Christian ny fisian'ny fifampitokisana teo amin'ny fifandraisana amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Ny zava-dehibe misy fiaramiasa tsika amin'ny fotoana firenena manana fiaramiasa indrindra anatin'ny olana maro samihafa misy firenentsika zao dia ananany reo mpiaro-milatiko antsika roa hoe fitokisana zany ary Nga Patrick Imam anisan'ny artizan zany fitokisana zany zava-dehibe. Betsaka ireo ezaka vita raha tsy laza afa-tsy teo amin'ny vola miditra amin'ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny hetra sy ny fahatiranana araka ny nambarany Patrick Imam ary miatsara ihany koa ny sehatra iompanan'ny fandaniana. Anisan'ireo fanamby lehibe mbola miandry ny fandaniana ireo lalàna roa anatsarana ny fitantanana dia ny lalàna mikasika ny ady atao amin'ny famotsim-bola sy ny lalàna mikasika ny famerenana ny vola azo avy amin'ny tsy fanarahan-dalàna. Na dia izany aza dia manana finoana ny tenany ny amin'ny hoavin'ny Madagascar. Je suis optimiste pour l'avenir de Madagascar. Le pays a tout pour réussir et gagner sa place parmi les nations les plus prospères. J'espère que la franche et bonne coopération entre les deux institutions vont se poursuivre et que nous pourrons accompagner le pays dans cette démarche. Mino ny tenany fa itoy ary tsara hatrany ny fiaramiasa amin'ny Madagasikara sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena.